ratsorina dia izao misy zavatra zay tsy mitranga ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray raha tsy mpiankoka izy. Misy zavatra eo amin'ny fiainany na hoentina mibavaka ary ianao tsy mivay eo satria maninona tsy vavaka no ilain'io fa ianao lasa mpiankoka. Ianao mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra dia miteny Andriamanitra mandrakizay ianao. Miankoka miandry ianao mandrakizay ninona tompo miandry ianao foana ako zay mahatonga an'Andriamanitra midéclencher azy. Misy zavatra na anao fanatitra ary ianao tsy mandeha eo. Misy zavatra manana toerany délivrance fa ifonako aminao tsy nanao délivrance ny Eli. Orlanitra miala ny fanaratsy miazona ny ranorana dia ozy izy Jehovah zany miazona an'io ka tsy marina ve zany ifonako aminao manana toerany délivrance. Tenenkeno kaikinao hoe misy zavatra voavahan'ny délivrance fa misy zavatra tsy délivrance ny ilaina fa fiankofana. Tsika matetika tsika kristianina rehefa misy zavatra mitranga dia hoe pastera hoetombavaka ako na hoe mivavaka be ianao fa kalasaka anabavy eo. Misy fotoana tsy zany no ilaina fa adoration. Misy fotoana rehefa manofo ratsy ny olona dia alainy baiboly dia iondanany. Sao dia tsy zany no ilaina fa sao dia ny ilaina ianao iankoka. Misy zavatra ao anatin'ny tokantranonao ao tsy tsodrano no ilaina amin'io fa ianao ilain'Andriamanitra hoe ianao ato an-tranonareo tapatapa foana, ato an-tranonareo resabola foana, ato an-tranonareo filma foana mandeha. Dia hoy Jehovah oka aloha misy zavatra tsarotro mihitsy ao amin'ity trano ity. Dia hoy ianao hoe pastera hoetombavaka ataovy délivrance fa misy blocage eo aminay. Ka lasaka anabavy eo raha Andriamanitra misakana zavatra tsy latsaka tsy délivrance ny ilaina fa adoration. Hoy Jehovah hoe be loatra ny zavatra ato an-tranonareo fa androany aloha atsaro daholo ny zavatra rehetra fa ilaiko iankohofana ato an-tranonareo. Raha ohatra ka te hanetsika zavatra ao an-tranonao ianao mianarany Eli mandoaly dia worship miankofy ao anatrehan'Andriamanitra, lazao fahalebiazany, tiavo Andriamanitra ao anatina fiankofana manokana. Dre fantatra hoe ny tena tiantsika zao dia hoe pastera tonoiny ao an-tranonay eo tonga dia misy vakatra fitahiana. Misy zavatra tsy tononina ka fa ianao. Io Andriamanitra tsy miandry ny aba iankoka. So vadinao manko iaba na cousin ianao nandrasan'Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao iankoka. Ianao ny iantso an'ilay zavatra hitranga ao anatin'ny ankonanao amin'ny alalan'ny fiankohofana. Ianao koa ny hisakana zavatra ratsy tsy hitranga ao anatin'ny ankonanao amin'ny alalan'ny fiankohofana. Misy zavatra tsy rohana devoly fa sakanana amin'ny fiankohofana. Tenenkeno kaiky hoe sakanana amin'ny fiankohofana hoe zao zavatra nahagaganako enjana lehibe miankoka izy inoy tsara miankoka izy dia ozy izy mantsalilay zatoviny dana amin'izay jereo mahita inona ianao any lasa le zatoviny dia ozy izy sisy lililina so le zatovy tsisy lililina verina ny ankoka indray izy dia ozy Eli mandehana koa impito. Raha jerena midika teny gasany dia impirina andeha le zatovy imbalo satria nandeha voalohany izy dia avy eo nasainy nandeha impito zany fa ty ny zavatra mahagagana. Eli dia nanana fahatakarana fa rehefa iankoka izy tsy maintsy hisy zavatra hitranga ao.
fantatra eli hoe tsy possible hoe za miankohoka ka tsy hisy zavatra hitranga ao. Nitsika an'le hoe mandehana koa impito ny tena marina dia hoe mandehana ianao mandra-pahitanao hoe misy zavatra manomboka mitranga ao. Zay nitsika any. Le tovolahy, le zatovo zany tsy hoe niverina tany impito, fomba fiteny hebreo io, fa ny tena marina niverina tany foana le zatovo, mety hoe inevatra, mety hoe inenina, mety hoe impito, mety hoe indroa ambin'ny folo, mandra-pahitan'le zatovo hoe oay misy zavatra miainga any a. Satria manenina fantatra eli fa rehefa miankohoka izy tsy maintsy hisy zavatra hitranga ao. Za koa tena milaza aminao ka lasaka anabavy, mila mahalala ianao manomboka androany, fa rehefa tena iankohoka ianao tsy possible ny tsy hisy zavatra hitranga amin'ny fiainanao, tsy possible ny tsy hisy zavatra hitranga ao amin'ny ankonanao, tsy possible tsy hisy zavatra hitranga ao amin'ny ara-bolanao. Ny olana dia izao, rehefa miankohoka tsika sady mijery montre ihany. Le izy eny eny eli dia izao hoe fiankofana illimité. Andriamanitra iankofako foana ianao, iankofako foana ianao, na ahoana tsy amelako Andriamanitra fantatro loatra ianao. Ainao tsy namelamo tokoa raha tsy niainga avy any mahita raha oanoatra ny tanan'ila. Ka lasaka anabavy eo, za te ilaza aminao, maniry zavatra manokana ve ianao, fa nentina bavaka tsanyva, tsofina rano tsanyva, nosokana diloilo tsanyva, napanaovana satroka voaosotro tsy haiko tsony. Indraindray nega ny ampiangonana le fitondran'ny tompo ny fiangonana tsarariavina le tsy takatry ny saina. Misy fiangonana zay nitondran'ny tompo anazy amin'ny teny aminao aza kritikena koa. Nendry koa tonga dia samy mitondra kifafa daholo ny ampiangonana. Hoe mitondra kifafa hoentsika mbavaka amafanany ratsy ao an-tranonareo rehefa avy eo. Zay nitondran'ny tompo anaziko. Dia mba tany ianao tsany va. Eo ianao le mieritreritra hoe tena misy ositra ve le pastery, tena mamala mivavaka io tokoa ve ny tompo e. Satria manina andrasanao manao daholo ny zavatra rehetra. Rehefa misy vavaka fametrahan-tanana, ianao mivoaka voalohany anaovana metrahana tanana ety. Rehefa metrahan-tanana ianao tsy isy dia volo mihetsika. Ahoana zany ozy izy ianao, fa ahoana andramana daholo ny zavatra rehetra, tsy isy ninina mitranga. Ka lasaka anabavy eo, sao dia fotoana iankofanao. Ary fiankofana illimité. Ho an'ny olona izay tena te hampitranga zavatra, mila mahalala ianao ny fahalalana nananany Eli. Hoy Eli hoe zavatra fantatro dia izao, rehefa zany miankohoka amin'ilay Andriamanitra, tena important amin'Andriamanitra ny fiankofana. Hisy zavatra hitranga ao, hisy zavatra hitranga ao, hisy zavatra hitranga ao. Nanana assurance, nanana finoana feno Eli hoe rehefa zany miankohoka tsy maintsy misy zavatra hitranga ao. Tokony manana an'izany ianao. Teneniko ianao akaikiny hoe manana an'izany manomboka androany hoe inona amin'izay nitranga rehefa avy eo, nahita ramana ohatry ny tanan'ila. Le tovolahy hoe kely koa amin'izay tsy malala, mahita raha ihany aho fa dia fotsifotsy kely tahaky ny ramana raha, tahaky ny felatanan'ila gauche. Ay, ozy izy Eli, ay mahita ianao tsara zany. Ndana amin'izay teneny hoe aba andeha fa ho lena ny orana izy, ho tratra ny orana eo. Eno tsara zao, rehefa manomboka mahita zavatra ianao, aza manamavo ny andro ny zava-madinika. Misy fotoana miaraka amin'Andriamanitra tsy tonga dia fitahina be ny poka, fa misy fotoana Andriamanitra manomboka amina fahasoavana kely. Ohatra na ny olona mahitanao ary miteny iny ve ny vavahanao aton'ny firy. Ianao hoe tsy manao an'izany e. Amin'ny fiainanao misy fotoana le zavatra mitranga, ianao efa mandany andro mivavaka be, le vavaka tsy mivaly tanteraka, fotry ny zavatra kely fotsiny tazanao.
ay efa manomboka tsy mively tsony aloha raha mse eo ianao fa tsy mively izy aloha hoe amavaininao nefa tadidio fanomboana asan'Andriamanitra manokana izay ho hitanao raha mse anaraka anao hivavaka rehefa avy ao famarinana ane zany misy fotoana Andriamanitra tsy manomboka amin'ny zavatra kely efa tsy dia mitaky loatra tsony aloha ilay tompotrosy efa taloha izy mitabataba be eo an-tokotany fa zao izy rehefa mahita na mangarika sisa fa tsy miteny efa tsy fa mangarika sisa tadidio ohatra ny fialan-tanan'ily zay efa misy asan'Andriamanitra manomboka any ananinany manomboka any ananinany ny zanakao efa manomboka tsy dia mamalivaly tsony aloha izy raha lasaka nabavy eo misy fotoana misy karazana valimbavaka manomboka amina zavatra kely teny kely akaiky hoe misy fotoana misy karazana valimbavaka manomboka amina zavatra kely hoe fazamana mavo ny andro ny zava-madinika kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny fiafaranao manomboka amin'ny zavatra kely no lasa zavatra goavana be aoriny tsy apoizon'ny olona le olona meme an'ilay felan-tanan'ila amin'ny fiainanao reny miomana fa reny ihany no kotsan'ny orana be reny ho kotsan'ny orana reny ho ataovy hoe amenina mafy enao aza mba rehefa miankohoka ianao ny olona mpiankohoka manomboka mahita zavatra kely ianao fa mba ninambary aloha andro fa tsisy loka fa manomboka misy zavatra kely tazana aloha raha lasaka nabavy tadidio zahay le tanan'ily zay efa manomboka tsy makarary andobe anatsony le problème fa efa manomboka mahavita misaotra an'Andriamanitra zao taloha tsy matory dia zao efa matory tanteraka nidikan'io efa misy hetsika eny amin'ny tontolo ara-panahiny ataon'Andriamanitra dia miomana ianao fa hiva io aorinao tsy maintsy ho tonga tena ranonorambe mivatravatra io ho tonga ranonorambe mivatravatra io amenna aoka ianao anao amenna kely dia amenna be amin'izay lasaka nabavy zao ane zavatra inonao tsara zao ny olana tany Tsirabe tamin'ny omaly sy afaka omaly toroteny tany fiangonana finoana Tsirabe ahako atsinanany gara dia nanomboka any maizina ny ino amty izy nisy rahona be lanitra dia ozy ho avy ny orana dia ozy izy ny olona tany pastera omaly sy afaka omaly efa ohatra nio izy fa zao tsofony rivotra fotsiny dia mangamanga be indray ny lanitra eo rehefa avy eo dia ozy amatsentraka ho avy ny orana ka dia ozy izy ny olona koa zay ka efa tsy teresaka be ohatrany hoe amin'ilay olona zany ohatrany hoe tsy dia marina ilay zavatra teneninao ohatrany hoe rehefa miteny ianao dia tsy manonona zavatra amin'ny ara-panahy dia ozy izy ho hitanao eo ane rehefa avy eo hoe fa mitsoky jeka nefa mitsoky io rivotra io hoe dia mangamanga be io ay ve ho ahy zany efa mahita ho hoe ho avy le orana inona tokoa avy le orana rehefa avy eo tsy le orana avy ny tiako entina aminao fa izao na tonga le tovolahy kely ny sous-estimé dia izao raha rahona ohatra ny tanan'ila tsofo ny rivotra indray mandeha dia hoana antohiny tsisy tsony ainao firy amintsika reto nefa nahita rahona efa ohatra ny tanan'ila dia avy eo ny tsofo ny rivotra pastera ina mampamea pastera efa nahita nga firy tamintsika nefa nahita hoe tena efa misy zavatra miainga pastera verina ndraika fa avy eo ravala izy tsisy nininina indray ny antony raha lasaka nabavy dia zao tadidio zao zavatra zao ara-panahy ny fiainana rehefa manomboka hita valimbavaka ianao dia ho toerin'ny rivotra na hoe ho toerin'ny tontolo ara-panahy ny fantanterahany valimbavaka ao verinao moa fa falany devoly raha mahita anao io lasa miliardera tsisy amenana ny ray azy ho miliardera ne ianao rahalahy ho miliardera ne ianao
Vegnao fa falany dia vola ka mahita anao mianakavy milamina. Vegnao fa falany dia vola ka mahita anao vegana miazakazaka dia matanjaka be indray. Vegnao fa falany dia vola ka mahita anao sy ny vadinao na ka mianakavy kely mifampitatana makaty am-piangonana dia manomboka amin'ilay mitondra harona kely harona sachet misy sakafo atoandro. Tsotra izay ve rehefa nomboany. Fo maraina be amin'ny 4 madama mahandro sakafo dia miakanjo daholo amin'ny 9 sasany amin'ny 7 tonga ty am-piangonana miaraka amina harona sachet anankiray. Fa milaza aminao fanomboana zany. Ho avy amin'ny fotoana ao anatina tomobile tsaka tarehy indray ianao mivavaka. Ho avy ane zany teny ankeno akaikinao ho avy ane zany Andriamanitra ane ilay tomponao mahavita maka ny olona miainga mivovoka io olona io Andriamanitra io dia mametraka azy eo anatrehany lehibe miaraka amin'ny mpanapaka. Vitan'ilay Andriamanitra izay tompontsika io zany. Vitan'izany. Tsy manahirana anazy mamadika ny tantaram-piainanao, mamadika ny tantaram-piainanareo mivady, mamadika ny tantaram-piainanareo mianakavy. Tsy manahirana azy zany.